Manolotra ny arahaba tompoko ranoarina tamin'ny herinandro iny ny maripanatsika amin'ity herinandro mitsidika ity dia azo lazaina ho manatompo kely zany. Na izany na tsy izany aza nefa dia tsy handrandra maripana mafana be toy ny ahoana akory sika satria ao anatin'ny vanim-potoanan'ny aty-ririnina trany no misy atsika amin'izao. Raha mahakasika ny toetry ny andro kosa indray dia saika toetra any amin'iny tapany avaratry Madagasikara iny aloha ny rotsakorana atao anatin'ny 3 andro manaraka izany. Ho betsaka kokoa izay orana izay ho an'ny morontsiraka ny faritry Sava mihitatra hatrany Antsiranana voalohany sy faharoa zany. Amin'ny talata ho avy zao kosa dia vinavinaina hitatra hatraty amin'ny afovoantany ny erikerika na orana manify zany indraindray noho ny fikorontanan'ny atmosferatsika izany. Raha mahakasika ny any an-dranomasina kosa indray ary dia mitoetra hatrany aloha ny alin-drano vaventy manomboka eo a Cap d'Ambre ka hatrany a Sainte Marie any. Raha ho amin'ny rahampitso zany tombanana hena miandalana kosa izay manomboka amin'ny rahampitso tolakandro ano any na ny talata ho avy izao. Ho an'ny mpampiasa ny ranomasina sy mpanjona ny ranomasina zany dia raha ho atsakany sandavany ny toromarika azy omeny ny manam-pahefana ny fotony eny satria mety mbola ahery ny ranomasina ahery be zany indraindray. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana hoe ateo ny aty amin'ny faritry Diana, Sava, Analanjorofo, Toamasina ary ny tapany avaratry ny faritry Sofia iny zany. Ny faritra sisa rehetra kosa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ny aoriany ny zavona vao maraina aty amin'ny tapany atsimon'ny afovoantany mihitatra hatrany fahavitofinany sy atsimo atsinanana. Ny any amin'ny faritra atsinanana sy aloatra mangoro moa dia andrahoana ny andro amin'ny ankapobeny mety arahana erikerika manify na orana malefaka mihitsy zany indraindray. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia hitoetrany aloha ny orana aty amin'ny faritry Diana, Sava, Analanjorofo, Toamasina, ny tapany avaratry ny faritry Sofia iny ary mihitatra hatrany amin'iny morontsiraka ny faritra Bomeny. Araka nefa nolazaiko teo moa dia mety anatombo kokoa izay rotsakorana izay aty amin'ny morontsiraka ny faritry Sava sy Antsiranana voalohany sy faharoa. Andrahoana kosa na andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ny aty-tany ny faritry Boeny, Betsiboka, ny ilana atsinanany afovoantany mihazo ny aloatra mangoro faritra atsinanana ary ny vatovavy fitovinany. Ny faritra sisa rehetra maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny vinan'ny maripanatsika raha ho amin'ny rahampitso zao dia manodidina amin'ny 10 degré ao ny any avakina karatrany, mety ho tafidina 3 degré ary moa izay any amin'ny manodidina ny faratsio Tamfotsy ary Ambatolampy. Ny any Fianarantsoa kosa dia eo amin'ny 9 degré eo ny ambany indrindra raha toa kosa ka 7 degré zany ho an'ny Analamanga. Maripana ambony indrindra moa ho an'ny afovoantany dia eo anelanelan'ny 17 ka hatramin'ny 17 degré eo. Ananika hatrany amin'ny 30 degré kosa maripana ambony indrindra izay any amin'ny faritry Sofia, Betsiboka, Melaky ary amin'ny faritry Menabe. Dia izay indray ary ny vinany toetry ny androntsika raha ho amin'ny rahampitso tompoko lahy sy tompoko vavy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.